Tompo aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fitsy eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika vavolombelona marina sy lay matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Iantso sy ideran'ny Tompo isika amin'ny alalan'ny salamo sy ny hira efa voalahatra. Ampimbona ny feontsika amin'ny mpanao salama isika manao hoe: Jehovah, mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Amen. Panjang kasih
Ivavaka isika. Isaoranay ianao ry Andriamanitra rainay io, satria omenao indray ity Pentekosta 5-22 ity izahay. Ankasitrahanay ianao noho ny amin'ny tantananao ny fiainan'ny fiangonana ka anloranao indray ity andro-pahasoavana ity. Isaoranay ianao noho ny amin'ny tantananao ireo mpanomponao rehetra izay nanolo-tena ho anao tao anatin'ny taona lasa ka ankehitriny antsoinao iombon-databatra aminao. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'ny fandaminanao rehetra. Isaoranay ny fahasoavana rehetra tobakao eo amin'ny fiainanay. Isaoranay ianao satria tsaronay, fa tena tianay ianao ary akaiky ny anaranao. Indreto izahay ry Tompo, miombona amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mahatsiaro ny fahefanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Meteza hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, ary avaozy izahay, mba ho tsy toy ny idiranay teto amin'ny tranonao no ivoahanay eto aoriana izao fanompoam-pivavahana izao. Dia meteza hiteny aminay ianao, ary raisy ho anitra kasitrahanao izay rehetra tanterahanay ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ity Pentekosta 5-22 ity, tonoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika. Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora vonina hiaino anao. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba hazonay mahatakatra ny sitraponao sy ahazonay mivelona amin'izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ten'Andriamanitra izay atolotranareo amin'ity andro anio ity dia ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2:1-20. Asan'ny apôstôly toko 2:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy, ary nazovo no hiantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Amen. Iray dia ankizy mipetraka any ambanivohitra any izy. Ny rahaneny izy andeha hiantsena. Rehefa nandeha teny an-dalana ny raivo dia lozan'ny raivo ny lalao. Sady milalao izy no mandeha mitadidy izay hanirahaneny azy. Rehefa nandeha elaela izy dia nisy omby niazakazaka mafy be manitsy any raivo. Ny omby rehefa mitsoaka dia mahitsy be ny lalany, tsy mivilivily izany mihitsy. Natahotra mafy raivo dia tsaroany tampoka ny anarany tany amin'ny sekoly alahady hoe na iza miantso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Dia nakipo ny raivo ny masony dia hozy izy hoe Jesosy eo vonjeo aho. Amen. Nihiratra ny masony raivo taitra be izy, fa tsy tantsony le omby kay rehefa nivavaka izy dia namonjy azy Andriamanitra dia nivily lalana tampoka teo le omby. Dia ohatr'izany ny fiainantsika. Indraindray tsika mandalo zavatsarotra, indraindray misy zavatra mampalahelo, indraindray misy zava-manahirana, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Amin'izay rehetra atrehantsika, izay rehetra ataontsika rehefa izy sy tanora rehetra, andao atsotsika mandrakarivo Jesosy anatrika sy hamonjy atsika amin'ny zavatra rehetra. Dia ho amintsika rehetra izany fitokinan Jesosy izany hiantehitra tanteraka aminy isika ka hiantso azy amin'izay manahirana atsika rehetra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy fa mampanantena famonjena ho anay ianao
raha miantso ny anaranao izahay. Misaotra fa tena tianao izahay ankizy sy tanora. Iantso anao izahay ary dia matoky izahay fahamaly anay ianao. Dia amin'ny androm-piainanay rehetra meteza hiara-dalana aminay ianao, mba homendrika ny mahazanaka ao anay izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka hivavaka isika ry havana. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay fa mbola afaka hiaino sy handray ny teninao, dia ny filazantsara ny famonjena. Manana hery sy fahefana hanova ny fiainanay ny teninao, koa ampahitao zava-mahagaga avy amin'ny teninao indray izay anio. Ny fanahy masinao no mampiaiky fahotana, mampiaiky fahamarinana sy fitsarana, koa midina fanahy masinao omba ny mpamaky ny teny sy ny hirakao izay hitondra ny hafatrao androany. Mino izahay fa ianao Jesosy Kristy, ilay tompon'ny teny sady mpanefa azy, no tompon'ny fahefana novafiainana ho an'izay mandresy makatoa. Koa mitenena Tompo fa voninkaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'i Ezekiela, Ezekiela toko 7:30, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ankehitriny dia ampodiako avy amin'ny fahababon'i Jakoba, ary amin-drako fony taranak'Israely rehetra, ary hiseho saro-piaro noho ny amin'ny anarako masinao, dia mba hatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nahadisoany tamiko izy, rehefa mandry fahizay ao amin'ny taniny, ka tsy misy manaitaitra azy rehefa ampodiako avy amin'ny firenena izy, ary angoniko avy any amin'ny taniny fahavaliny, ary hiseho masina eo mason'ny jentilisa amin'ny ataoko amin'ireny. Dia ho fantany fa izao Jehovah no Andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy afoko any izy na dia iray akory aza. Ary tsy afeniko amin'ny intsony ny tavako, fa ahidiko amin'ny taranak'Israely ny fanahiko, hoy Jehovah Tompo. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 5:20, andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 2, andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona nanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona nanambara, satria nareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Fa nitsanga ny Petera sy ny 12 lahy, dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy josy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka haenoy ny teniko. Tsy mahamoraka ny hevitrareo tsy ankory ireo, fa vahaora 7 ihany izao ny andro.
fa izaho ilay nampilaza ny joelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalainareo sy ny zanakavavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny ilay antitrareo hanonofy ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahyko amin'izany andro izany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia rà sy afo ary zavony setroka ny masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza ary na zovo no hiantso ny anaran'i Jehova dia hovonjena. Amen. Amin'ny fifaliana tokoa ry havana no imbonantsika eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny tsy alahady fahavalo jona 2024 ity ahatsiarovany fiangonana kristianina maneran-tany ny andro pentekosta nanomezana ny fanahy masina. Miarahabantsika amin'ny anaran'ny Tompo mbola nitehiriziny hatratra izao fotoana izao ary mirary ny fanahy masina hoery ny faherezana ho antsika rehetra amin'ny fanatanterahany anjara fanompona izay mbola omeny Tompo antsika eo am-piandrasana ny fiaviany amin'ny fijoroana ho vavolombelona eny anivon'ny fiarahamonina eo am-piandrasana koa ny fahatongavan'ny Tompo fanindroany. Ahery no ny fahafenon'ny fanahy masina ne isika fiangonana. Iaraka amin'izao afatra izao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina isika amin'ny Jaona toko 10:9-20. Jaona toko 10:9-20. Ireo katekomenina ho raisina mba hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe
Averintsika fiangonana hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa raha tonga ny mpananatra izay irako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara. Ry havana malala, raha toka Krismasy ny tsy resahana ny nahaterahan'i Jesoa dia mampieritreritra. Raha toka Paska ny tsy hitenenana ny nahafatesan'i Jesosy ny tsanganany tamin'ny maty dia mampisalasala. Ary raha Pentekosta no tsy anambarana ny amin'ny atao hoe fanahy masina dia ndia atao hoe akatony ny fiangonana dia ndia hody daholo sika. Ny Pentekosta dia teboka anankiray tsy azo iotovirana tahaka ny Krismasy, ny Paska, ny andro ny akarana eo amin'ny tantara ny famonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Anankiray amin'izay andininy miresaka ny amin'ny Pentekosta ny anomezana ny fanahy masina ity manoloana antsika ity. Afatra sy fampaherezana ary fanomezan-toky nataon'i Jesoa ho an'ny mpianatra nandritra ny herinandro masina izao andinin-tsoratra masina izao. Ampaherezany, anomezany toky, mbola ampianarany ray ny mpianatra. Raha andeha izy dia ho avy ny mpananatra, irahany avy amin'ny ray, ny fanahy ny fahamarinana ary ho vavolombelona hanambara azy. Ny fanahy masina hitantsika eto dia mazava fa ilay persona fahatelo mandrafitra ny Trinité masina. Raha tonga ny mpananatra, zahay irahiko Jesoa no miteny ho aminareo avy amin'ny ray. Sady milaza ny amin'ny fanahy masina zany, miteny ny amin'ny Jesoa ary manambara ny amin'Andriamanitra ray. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra velona. Ary ny faharoa, ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana. Ny fahatelo, ny fanahy masina dia manambara an'i Jesoa. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra. Efa nambara tamintsika teo fa persona fahatelo ao amin'ny Trinité ny fanahy masina. Ilay nampiasain'Andriamanitra isolo tena azy hanokatra vanim-potoana vaovao eo amin'ny fiainan'ny fiangonany. Vanim-potoana ny fanangonana. Raha nanaraka ny vaky teny tao amin'ny testamenta taloha isika dia nahelin'Andriamanitra tamin'ny fahababoana ny fiangonany ny zanak'Israely fa angoniny indray miaraka amin'ny jentilisa. Izay ilay asan'ny fanahy masina, manokatra vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantara-pamonjena. Tsy ny Jiosy zanaky ny teny fikasana ihany, fa ho raisina koa ny jentilisa mba ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra. Fanahy masina miasa mba hanorina fiangonana vaovao, vahoaka an'Andriamanitra, olom-baovao ao amin'ny fiangonana. Ny fanahy masina miasa mba ho fiarovana, ho fampaherezana ary ho fitehirizana ny fiangonana eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Amin'izao fotoana izao dia misy fanahy maro izay mitarika antsika hiazakazaka amin'ny karazana finoana hafahafa, sadasada, tena misy karazany be dia be. Amin'izao fotoana izao dia misy fanahy tsy fantapiaviana mametraka foto-kevitra
na everina ho fahendreny izao tontolo izao kanjo manimba ny zanak'olombelona. Ataovy zava-dehibe ny mahafantatra fa Jesosy Kristy dia efa naniraka ny mpananatra ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny finoana marim-potitra ary finoana azo iainana tsara. Nampianarana an'izany ny katekomena rehetra nandalo teo amin'ny fiangonana. Misy ny fanahy masina izay irahan'i Jesosy mba hitarika amin'ny fahamarinana, hampiorina tsara amin'izany fahamarinana izany ary ananana finoana tsy azozongozoniny hiainana eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Mampitandrina nefa i Jaona any amin'ny epistily voalohany nosoratany. Jaona voalohany toko 4:1 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra zany na tsy. Nomeny ny Tompo ary ny rahany eo anivon'ny fiangonana ny fanahy masina. Tandremo ny fanahy tsy fantam-piaviana. Tandremo ny fanahy tsy fantam-piaviana. Fa Jesosy dia naniraka ny fanahy avy amin'ny iray. Jesosy dia naniraka ny fanahy avy amin'ny iray. Hokoa ny soratra masina eto: ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray. Ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray. Tsy mamaritra ny toetra ny fanahy masina akory zany, fa milaza ny votoatin'ilay avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy milaza ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ilay fahamarinana izay tsy azo iadikevitra, ny fahamarinana izay tsy azo ozongozonina, ilay fahamarinana tsy azo ny fahefana foanana. Mitaona antsika ny fanahy masina tena hoe hiala amin'ny fahamarinana sadasada, ny fahamarinana manjavozavo, fa andray ilay fahamarinana tena izy. Inona moa izany? Na iza moa izany? Hoy ny soratra masina: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko 4:1. Io fanahy masina io no mitarika antsika alala an'i Jesosy Kristy. Io fanahy masina io no mitarika antsika hanaiky an'i Jesosy Kristy. Io fanahy masina io no mitarika antsika aharitra amin'ny fanarahana an'i Kristy, ilay fahamarinan'Andriamanitra. Verina indray, tsy nozongozon'ny tantara zany. Hatramin'ny taon-jato maro, taonarivo anakiroa eotra kely, tsy mbola voazongozona zany fahamarinan'ny filazantsara zany. Kristy mamonjy izao tontolo izao. Betsaka ny manam-pahaizana efa nianan-kendry hiady-hevitra momba an'izany, fa tsy nahaleo ny fahamarinan'Andriamanitra. Betsaka ny fahefana efa niezaka nafoana ny fahamarinan'Andriamanitra ka nahafatesana martyra maro teto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa indro ny fiangonana eto ihany mandraka ankehitriny miampisa ary ny olom-bonjena amin'ny alalan'ny fotoam-pahasoavana ifanotrona antsika toy izao. Ry havana malala, raha Jesosy no lalana sy fahamarinana ary ny fanahy masina no mampianatra antsika ahita izany lalana izany, indreto isika ampahitana izany fahamarinan'Andriamanitra izany. Zory ny lalana fa efa nahita tokoa ianao ary mirary anao tonga soa amin'Andriamanitra sy ny fanjakany mandrakizay. Mba tsy ho naman'izay very andalana isika, fa efa nampahitany ny fanahy masina ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, dia ho tonga soa andray ny anjara tsara ao mandrakizay ny Tompo. Ny fahatelo ry havana, ny fanahy masina
dia ambaran'ny tompo fa manambara azy. Ny fanahy masina no manambara any Jesosy Kristy. Tsy vaovao tsotra, ahely ka ahely fotsiny ny amin'izany hoe manambara ny Jesosy Kristy, tsy filazana fohy maimaiky, fa tena fanambarana misy fahefany ny marina, fahefany ny fahamarinana. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana dia malaky eo antsofintsika ny fanambarana hoe vavolombelona, ka ilaza ny marina dia ny marina ihany. Ary izay ilay vavolombelona manambara. Ny fanahy masina dia vavolombelona manambara any Jesosy Kristy. Fanambarana tsy afafy fe afafy, fa fanambarana misy fahefana marina, tsy azo izaniza ho lavina na iza ikiry. Rehefa manambara ny fanahy masina dia milefitra amin'izay mamafika atoko azy, milefitra amin'izay amafisam-pony, fa tonga amin'ny fanekenan'ilay ambarany dia Jesosy Kristy. Ny fanahy masina tsy milaza vaovao mampiome, fa manambara ny Jesosy Kristy vaovao mahafaly. Ny fanahy masina tsy mpilaza vaovao ratsy, atao hoe ny fahafatesana, ny faharavana, ny fahamaizana, fa ny fanahy masina dia manambara ny filazantsara ny famonjena Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Loza miatra amin'ny fiangonana maro ankehitriny ndriavana, ny fiodikodinana amin'ny zavatra hafa ny amin'ny fiainam-pinoana. Miodikodina eo amin'ny fety sy ny horakoraka ny fiangonana sasany azay atao hoe antokom-pivavana mikirakira baiboly, dia variana miorakoraka ao. Miodikodina indraindray koa amin'ny resaka ara-politika ny fiangonana, dia miadiady ao anatiny ao. Miodikodina amin'ny fampianaran-diso ny fiangonana, dia tratra ny sangodimpanina, ka tsy mahafantatra tsiny hoe inona ny marina. Miodikodina ny fiangonana amin'ny resaka fitahiana sy fanasitranana, mampitodika amin'ny olona mpitarika mankalaza ny tenany, dia tavela ary adino mihitsy zany fanambarany ny fanahy masina ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy. Ry havana malala, hoy ny soratra masina, rehefa nampahery any ny fiangonana i Jesosy eo ampiandrasana ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:5 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, dia ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Mandiana ny rahan'ny Tompo ary fenony ny fanahy isika aza menatra ho vavolombelony, ambarao amin'ny fahefan'ny marina fa Jesosy efa tonga amonjy ary miantso ny olona rehetra hibebaka mba hanatona azy. Fitinina ry havana dia izao, ny fanahy masina dia avy amin'ny ray sy ny zanaka, tandremo ny fanahy tsy fantam-piaviana mitady hitarika antsika fiangonana ho amin'ny lalana tsy izy. Ny fanahy masina mitarika antsika amin'ny fahamarinana tsy adikevitra, tsy azo ovaina, tsy voahozongozona, zory ny lalan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy, ary tandremo ny miempotra na mivily lalana. Ny fanahy masina no manambara ny Kristy, mampatsiaro ny asany sy mitarika antsika, manendry antsika ho vavolombelona hanambara azy. Aoka ho vavolombelona mahatoky sy feno fahasahiana isika amin'ny andro havelomantsika. Anio ary dia angatao ny fanahy masina, anana fahefana 100 isan-jato amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny fiangonana. Amen. Hivavaka isika.
misaotra anao indrindra izay ry tompo noho ny amin'ny fanomezatoky ampaherezanao anay izay mpianatra ao tokoa. Misaotra ny amin'ny fanahy masina izay Andriamanitra velona manomboatra ny fiainanay, manova ny fiainanay ho amin'ny tantaram-pamonjenao Jesosy Kristy. Fanahy masina izay mitarika sy mitahiry ary mampahery anay eo ampiandrasana ny fiavianao indray eny amin'ny rahony lanitra. Nao fanahy masina izay mitarika anay ho an'ny finoana mari-potitra izay ao aminao Jesosy Kristy tomponay. Misaotra izay ny amin'ny fanahy masina izay mampahafantatra anay ny marina rehetra, azonay mandeha tsara amin'izany fahamarinanao izany. Azonay mitoetra tsara ao aminao Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Saotranao izay tompo fa ianao no mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azonay mahalala sy mitoetra ao aminao ilay Andriamanitra rainay dia Jesosy Kristy. Tompo, ny fanahy masina no mampahatsiaro anay sy mitahiry anay mba tsy ho voatariky ny fahamarinana tsy izy izay na ny fampianaran-diso samihafa izay mahazo vahany eto amin'ny tonosina ety. Tompo, misaotra ny amin'ny fanahy masina izay ahazonay mijoro ho vavolombelonao, manambara ny fahatsaranao, manambara ny famonjenao. Tompo, vony izahay ny anavao ny fiainanay, ifonanay izay lasa rehetra tsy nahatanteraka anay teo anatrehanao. Ifonanay Tompo, fa tsy nanaiky ny fahefan'ny fanahy masina miasa ty anatinay izahay. Mandeha amin'ny herin'ny tenanay irery izahay. Mora mivily izahay tsy manaraka ny fahamarinanao. Mora matahotra izahay ka tsy samijoro ho vavolombelonao. Ifonanay renrehetra ireny. Fa te hanavao ny fiainanay kosa izahay. Mba tena hijoro ho vavolombelonao ilay Andriamanitra ay. Ianao ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tehirizy mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina ary izahay. Mba azonay mahatanteraka sy mijoro ho vavolombelonao amin'izay rehetra tanterahanay. Dia meteza ianao hanavao anay mandrakariva amin'ny alalan'izany fanahy masina izany ry Tompo Andriamanitra eo. Mankasitraka sahadiny ny amin'izay hiainonao ny vavakay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no angatanay izany. Amen. Ho anao izay mibebaka marina tokoa, raiso ny fonona sy ny fanantenana ny teny fanomezatoky atolotry ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo, fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela heloka ko mitsangana mba tao mifandrinao ka mandehana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fahavoavelany elokao noho ny anaran'ny masina dia hideran'ny Tompo isika. Amen.
andeha isika hijoro vavolombelon'ny tompo anambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana faharoa manao hoe isika minan'Andriamanitra iray raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapaham-potony Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ao any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanandray avy ihany no evin'indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpame aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia anteny tamin'ny vavan'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Tsika ny birao ny fiangonana nitondra ny tsara ho fantatra manodidina izao vanim-potoana ny Pentekosta izao ry havana. Hoy ny soratra masina araka ny ohabolana fa 19:7 ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Misaotra ny tompo fa namarininy tamintsika fiangonana izany teny izany raha niezaka tamin'ireo asa telo sosona isika ny amin'ny fanamboarana ny lakozia fanomezana ao anatin'ny trano ho an'ny fisotronono ny mpitantrana Irako Andriamasoami ray aman-drenitsika eo anivon'ny FJKM. Misaotra ny tompo nombantsika tamin'ny ezaka fampisakafoana ny voafonja any an-tanimora tamin'ny alalan'ny paty ary mankasitraka an'Andriamanitra sika fa vita soa tamin'ny mpifaliana ho voninahitr'Andriamanitra ny fandraisana mpianakaviana avy amin'ny sondamparitany tamin'ny fotoana fankasitrana sy fanaovam-beloma ny ray aman-dreny président synodal dia ny mpitantrana Razafin-Drakoto Andriamalohery Asinarivo. Izany ry havana dia manery koa ny birao ny fiangonana sy ireo voamerany tantana ny asa anolotra fankasitrana antsika mpianakaviana izay namaly ny fanentanana manokana tamin'ireny asa ireny. Nahazo mihoatra n'izay notratrarina isika ary dia tamin'ny fifaliana no isaoran'ny sondamparitany antsika ny zoma lasa teo tamin'ny fotoana nandraisana azy ireo mankasitraka koa ny aomonery sondamparitany no ny sakafo natolotsika ho an'ny voafonja tany an-tanimora azonazy fanasana manokana isika ny mpitandrina mivady sy ny birao mpiangonana mivady avy anatrika ny fanolorana ny trano ho tsangam-bato ny fisotronono ny mpitandrina ray aman-dreny eny Ampomanjaka ny sabotsy 14 Jona ho avy izao. Dia ny tompo anery havana amaly fitiantsika ary mbola anome antsika mihoatra n'izay angatahantsika na eo amin'ny asan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona sy isa-tokantrano. Ho indrindra ny soratra masina fa ho an'izay mahay manao mihoatra no ny zavatra rehetra mihoatra lavitra no izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azy ene ny voninahitra. Mariana fa ireo ambom-bola izay voavorintsika ao amin'ny lakozia dia hividianantsika fitaovan-dakozia apetraka ao amin'izany lakozia atolotra ho an'ny ray aman-dreny izany. Dia ho lazaina amintsika ihany hoe inona no azon'ny ambiny vola ry havana. Manamafy ny fiantsonantsika mpianakaviana hiara-iasa amin'ny fananganana ny fikambanana ny zanakam-pelezana eto amin'ny FJKM Isotro Fitiavana ry havana. Efa naely nozaraina ny taratasy amin'ny fisoratana anarana amin'izany.
raha sendra mandalo eto ianao zanakapelezanyity fitandremana ity, teto ianao no natao batisa, teto ny raisina ho mpandray, teto nanao ireo anjara fanompona samihafa efa ny amin'ny fiangonana hafa misy anao ianao ankehitriny dia isan'ny zanakapelezana eto amin'ny fitandremana ianao. Raha teto-koa no nandray ny fanamasina sy fitsovandrano ny mariazy dia isan'ny atao hoe zanakapelezana isika. Koa izany no anaovana antso amintsika ry havana, fiara-miasa mba hirosoana amin'izao asa manokana izao. Asa manokana tompo-pahasoavana ho an'ny fiangonana ny hijereny ireo zanany ampielezana. Tompo-pahasoavana ho an'ny fiangonana koa ny mandray ireny zanakapelezana ireny ho mpiara-miasa amintsika arak'izay adidy mety tandrify azy ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity. Koa mba tsy ho antso any anefitra ny antson'ny fiangonana fa ho valitsika eny amin'izay fiara-miasa azontsika atao ry havana. Raha sitrapon'ny tompo dia ny alahady fa 7 ny volana Jolay ho avy izao no fotoana hiantsona ny zanakapelezana rehetra hiara-mivavaka eto amin'ity fitandremana ity. Amin'ny herin'ny anio raha sitrapon'ny tompo alahady 10 ny volana Jona dia alahady ny fahasoavana. Ny fahasoavana fototra izay nomeny tompo atsika tsy noviditsika vola ry havana dia ny nahafantarantsika ani Jesoa ka nandraisantsika ny famonjena tamin'ny alalany. Tsy misy afaka nomezan'ny fahasoavana izany afa-tsy Andriamanitra izay tiantsika tao amin'i Jesoa ihany. Rehefa hanolotra ny rakim-pahasoavana ianao dia ho tonononao no hoe misaotra Jesoa fa navelanao ahafantatra anao aho. Rehefa manolotra n'izay rakim-pahasoavana izay ianao amin'ny herin'ny anio ao amin'ny fotoana ny asa vavolombelona dia ho feno fankasitrahana an'Andriamanitra ka nonona ny hoe misaotra Jesoa ny amin'ny fahasoavana tsy hain'ny vavanay tononona. Dia ho manodeny izao efa nomenantsika tapabolana lasa izay ny valopy andreketantsika izany rakim-pahasoavana izany. Mbola ampio ihany fa mbola misy 4 andro ny tonga ny amin'ny alahady, mbola misy 9 andro be izao. Mialohan'ny etsenanao dia ataovy aloha izay tokony atao anatin'ilay valopy fa aza hoe rehefa merom-bola kelikely iny no ndeha ho atsofoka ao. Fahasoavana ry havana mendrika isaorantsika an'Andriamanitra izany. Dia anatanteraka izany amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, amin'ny fifaliana isika. Tsarovo koa andray mpianakaviana rehetra fa amin'io no hitondrana mibavaka antsika ray mpianakaviana amin'ny adidy mavesatra izay antsoroantsika any amin'ny isan'ankonana. Dia ho an'ny tompo ny voninahitra ny amin'izay fahatanterantsika ny asa tandrify antsika tsirairay avy. Amen. Ho vavolombelonao ary noho ny fanambinanao anay tsirairay avy, indreo ny fanomezana nataonay marika izany fanorantena izany. Da io ry tompo ary ambino amin'izay rehetra ampandianina ho azy. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay ary fenoy fiarovana avy amin'ny fanahy masina mba tsy hiverin-dalana intsony izahay fa handroso sy haharitra hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Manohy ny fampovavahantsika ry havana ary tonga eo amin'ny asa vavolombelona. Ny hira fanampiny faharoa araky ny hita eo amin'ny fandarana ataontsika ny andininy voalohany, anatin'izany mangataka ny avy ao amin'ny voamerany am-panahy androso amin'ny fiara-miasa. Fihavana malala rehetra amin'ny noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ho antsika ankehitriny andray ireto monjena anatin'isa ho an'ny fiangonana. Vavolombelona ny fanekena reto olona ireto noho ny antso sy ny fitiavana azy ary miomana araka eo amin'ny fahatsiarovana anavao iray koa ny fanekena efa nataontsika ho valin'ny antson'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy. Aokarisika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika ny fanaisana reto avantsika ireto mba ho isan'ny tena ny Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina ny folotonoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka raha teo ny fanekena teo ny batisa.
auretsangana iray mandrakizay eo misotranao amin'ny fonay manontolo izay satria sikatao minametikanay faneteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza mitsony fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky ny fanambaranao izahay eo amin'ny dia nanokana ny zanakay ho anao ka nangataka nilotsany fahasaovanao nampianarina ifikazan-tsaranao izy ary miezaka izahay na dia manery azy mba hitarika azy ho amin'ny fianana mandrakizay dia mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahanao ary ankehitriny rehefa nandreny anjonao izy dia afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorana indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny filody ry tompo mba enoy reny mivavaka rehetra miakatra aminao azy ireo raisiko izay rehetra nio amin'ny firaisana masoandao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany ho azy ane ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanay masy midera sy milaza ary ny voninahitra mandrakizay. Petraka ny fiangonana ianareo katekina mbola hitsangana. Hoy ny tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra miainy amin'ny tsibongy. Raha misy olona tanaraka dia andran-tenany sy hitondra ny asonjaliny ka anaraka. Fa na iza no amonjy ainy dia avery azy ary na iza no avery ainy dia no ny amiko dia azo izany. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo izao kanefa very ainy ary inona hoe ny olona mitakalo ainy fa na iza no manao ny zikapony raiky izay any an-danitra dia izy ny rahalahy sy anabavy ary hoe ary nazovo anahita eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehana raiky izay any an-danitra. Nazovo ambara eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehana raiky izay any an-danitra. Mangataka aminareo ary izahay havana manala anamafy ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra eo izy. Ianareo fa minana Andriamanitra paharantsika sady raintsika ny an-danitra izay tiantsika ka haname antsika Jesosy Kristy zanana hitana maty sy mitangana tamin'ny maty ho mpamonjy izy. Mino an Jesosy Kristy zanana izay manome famelan-keloka sy tena maharazeo amin'ny tamin'nyeva ka manaiky azy ho sy mpamonjy vaty ianareo. Moa ianareo fa mandraiky ho an'ny tenanareo ny fanekeny batisa izay nandraisanareo ny fanomezana fanay masina mba izoranareo amin'ny lalany fiainana kristiana ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony sikapony ary atsiano fa mivavaka sy ny famakiana ny baiboly ary ny famonjena ny fampivavana sy ny fanarafana masina dia didy sady tsoarilizy. Arak'izany fanekena nataonareo izany dia miroso tsirairay araka ny fanomana ny namanareo ianareo ary amenarany raisy ny zanaka ny fanay masina no tsy fandrano anareo ho tafaray amin'ny Kristy ary anasana nareo andray ny
amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary mampietranao. Amen. Jehovah dan Deoruano, Isnu Yarakano, Sandoano, Nafiano, Akuk, Azamatoachuna, Fatuano. Amen. Sapana Sekulat. Adria Manatena, Rututi. Aminaran Jason, Zanaka, Fanay Masna, Mitsufanay Nancy, and Jason, and Novis, and Muban, and Christina, Sana, Andrei Anzana miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampietranao. Amen. Fa ianao fanantenako Jehovah Tompo, ritoko dia mbola tanora. Amen. Sampana tanora Kristiana izany. Andrianary mevatsifany. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay lansy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen. Izay miara-indrena tintena ary izay mitadrina fahalalana hitaso. Amen. Sampana tsantandrana. Andria tsy lavina kanto sy ngridy. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen. Aza matahotra ianao mpamombanao ao. Sampana santany fitiavana. Andro ny aina solo fitahina. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampietranao. Amen. Satria manareo masika ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Amen. Sampana sekolalahatra, sampana mpanazava sy tia. Miandro soa, mimanitra fenitra Carmel. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofanay ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen. Tandrema mifonareo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandrema fa avy ao aminy havian'ny aina. Amen. Sampana sekolelahady, sampana fivoazana. Miavitso, Robinson Tsoro. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsonao hiala taminay izao amin'ny fahazavany mahagaga hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen.
dia tena azy eo. Amen. Tsapana sekulalady tsy atao fitiavana. Menjanahary Krisia. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray tsy toa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampitretranao. Ary mandalo izao fiainana Josofy fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aritra mandrakizay. Amen. Sampana fifoaza. Zabary Komali Aina Andriana. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no nitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana masina. Andriamanitra ray tokoa izay niantsoanao any amin'ny voninahiny ho atanteraka sy ampitona ary ampitretranao. Indro Andriamanitra ny famonjenahay dia atsoka fa tsy mba atahotra fa Jehovah tompony marika sy fiderako fa efa famonjenahay izy. Amen. Sampana sekulalady. Rabe Hadzona Kanto Diamontra. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray tokoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka sy ampitona ary ampitretranao. Nazoto manaiky eo anatrehany olona dia tenolona kosa anatrehana anjelin'Andriamanitra. Amen. Sampana sekulalady, sampana tanora kristianina zandrana, sampati. Rabe miarana Aina Fiti. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray tokoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka ampitona ary ampitretranao. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia amin'Andriamanitra dia izay voantso araka amin'ny fikasany rahateo. Amen. Sampana tanora kristianina zandrana. Rahary Malala Eliza. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray tokoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka ampitona ary ampitretranao. Jehovah turun lalang di denau dengan terjaga kecamparan. Amen. Sampana sekulaladi. Rahary Malala Patricia. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ray tokoa izay niantsoanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampitretranao. Tsy andao na afianao izy. Amen. Sampana sekulalady. Rahary Malala Sitrakalona.
amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny bandera Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasany masina Andriamanitra rezy koa izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga ary tanteraka amin'ny olona ary amin'ny toetranao. Amen. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahy ka dia anatena azy aho. Amen. Sampana sikoranao. Ray voaromanga mirana tsinjoniaina. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny valintena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka amin'ilay ny fanasany tompoko. Andriamanitra izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampikorina ary amin'ny toetranao. Amen. Fa Jehovah tompoko sy fidera rehefa famonjena izy. Amen. Sampana sekola lahady sampati. Rakotoary manana kanto miaina alisa. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny valintena Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra rezy koa izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga ary tanteraka ampikorina ary ampietranao. Amen. Fa hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana ny anoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ho andro fankasitrahana, indro ankehitriny ho andro famonjena. Amen. Sampana sekola lahady sampati. Rakoto malala ny fandehatsoa Paula. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny valintena Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra rezy koa izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga ary tanteraka ampikorina ary ampietranao. Amen. Mamelombelona ny fanahiko izy, midasika amin'ny famadrena, midasika amin'ny famadrenanahany izy. Amen. Sampana mpanazava stiky. Ramanitra renitsoa miakitsina amin'ity salonga. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny valintena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra rezy koa izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampikorina ary ampietranao. Amen. Mazotoa androlotra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo menatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen. Sampana sekoly alahady. Rasoa amin'njaka Andriana Mengarosoa. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny valintena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra rezy koa izay niantsoanao iaraka amin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampikorina ary ampietranao. Amen. Avoaran'ny olona rehetra na hoe no ny anarako fa izay mahatratra farany no vonjeny. Amen. Sampana sekoly alahady. Ravelonarivo lia ny aina ny lody.
sy ny zanaka ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao ko andrainjara miaraka aminay mifanasana Andriamanitra izay fariantso anao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho atamperaka ampiona ary ampiotranao amen. Raverinarivo tendry lana. Isika tsy satria dia efa tiantsika voalohany. Amen. Sampana sekuleray. Arivo tendry lana. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra raitsikoa izay niantsonao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho antamperaka sy ampiona ary ampietranao amen. Andriamanitra anao, mitadana fatratrao, mangetananao ny fanaiko, manelanao ny nofoko, dia tiany tamin'maina sy mangetana tsy misy rano. Amen. Sampana sy kolalahady. Amarla avitry ny ena ny maty. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra raitsikoa izay niantsonao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho antamperaka sy ampiona ary ampietranao amen. Isaotry ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakako fampifiderana azy. Amen. Sampana sekoly lahady, sampana tanora kristianina sandrina. Miatso Germaine. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra raitsikoa izay niantsonao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho antanteraka sy ampiona ary ampipetranao amen. Entiko fahasoavana sy famindrapo ny toetra ao amiko mandritry ny androm-piainako ny toetra ao atramin'i Jehovah amin'ny sampana tanora zokiny. Andriamaharo ny avy Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra raitsikoa izay niantsonao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho antamperaka ampiona ary ampetranao amen. Mandeky azy amin'ny alianao rehetra fa izy andamina lalanao. Amen. Sampana sekoly lahady. Andriamianta ny aina etso. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra raitsikoa izay efa niantsonao iaraka aminay sy mampahazavany mahagaga ho antanteraka sy ampiona ary ampipetranao amen. Jehovah tompony lanadidinao dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Amen. Sampana sekoly lahady. Azavondra koto tendry ny avy. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanay masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny mivadina Kristy
anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasako Andriamanitra izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampietranao. Jehovah manjarako ny fanahy ka dia nantena azy aho. Amen. Sampana mpanazava azy ity da zavatra koa miantsa. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao sambolan'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ratsy izay efa niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ary tanteraka ampitona ary ampietranao. Amen. Fahafony inona zona fahamarinana ary amin'ny fahomana mekena zona fahanjena. Amen. Sampana sekolana azy. Andrea mahefa antsony ity. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momban'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampietranao. Amen. Iterahan Jehovah mbola nianako, eny akalazan'Andriamanitra aho mbola velonako. Amen. Sampana sekolana. Andrea malala feno ny aina Natanael. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momban'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampitranao. Amen. Ifahatahorana ny Jehovah fandram-pahendrena ary fahafantarana Andriamanitra fahazavana-tsaina. Amen. Sampana sekolana, sampana tanora kristianina sandra. Andrea manantena taratra Citroën. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momban'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga no atanteraka ampitona ampietranao. Amen. Niantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahyko, fa izy no antenako. Amen. Sampana tanora kristianina sandrona. Atolotry ny avo iny ny aina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka no Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momban'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampitranao. Amen. Voakotsika anaty trano fanaty-piterana amin'ny alalan'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Sampana sekolana. Vabe Arson tiavana elitsona. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momban'ny tenan'i Kristy hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ratsy izay niantsonao iaraka aminay zao amin'ny fahazavana mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampitranao. Amen. Jehovah no anjarako, ho ny fanahy ka dia nantena azy aho. Amen. Sampana sekolalady, sampana mpanasava azy ity. Raha Jonathan fitahiran-tsoa
Zezona Audrey Paris. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tsy toy izay niantso anao iaraka amin'aizina ao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiona ary amitoetranao. Amen. Aza manay na inona faoka amin'ny fivavahana sy fifonana mba misaorana mentinareo manambara fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Sampana tanora kristianina sandrana. Jonathan Mouti Gary Fankel. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay toy izay niantso anao iaraka amin'aizina ao amin'ny fahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny tonga zanak'Andriamanitra izay miny anarany. Amen. Sampana tanora kristianina sandrana. La continuation nantenaina Julio. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tsy toy izay niantso anao iaraka amin'aizina amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiona ary amitoetranao. Amen. Jehovah nanjara lova azy kapoka. Amen. Sampana sekoly alahady. Takutu Arsene Jimmy Davidson. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay toy izay niantso anao iaraka amin'aizina ao amin'ny fahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampiorina ary amitoetranao. Amen. Raha izao kosa dia famindrantonana itokiko hofaly amin'ny famonjenao ny foko hira ho an'i Jehovah satria nanisoa izy. Amen. Sampana sekoly anaty. Takutu Malala Kadna Banda Fantine. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tena Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tsy toy izay niantso anao iaraka amin'aizina ao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampietranao. Amen. Atoko izany teny izany ako izany zavatra izany dia tiako hitomponareo mafy ho mitandremana izay fanionan'Andriamanitra ny hanao asa tsara fa sady tsara no mahason'olona izany zavatra izany. Amen. Sampana sekoly alahady, sampana tanora kristianina zandrana, sampaty. Rakotonaino Manu. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay toy izay niantso anao iaraka amin'aizina ao amin'ny fahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampiorina ary amitoetranao. Amen. Oka niendriny eka itombontseny araka manapana azy fidariana tsara. Amen. Sampana sekoly anaty. Rakotondralamo Anji Tamine.
amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny fanahy masina no itsofana ianao sy andraisana ianao isamomba amin'ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andrianjana miaraka aminay amin'ny fanasana fo. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy amin'ny fotoana ary ampivetranao. Amen. Maria zay misy aminao rehetra fahaizana avy amin'ny alalanao. Amen. Sampana fisikolanaty, sampana ataonao kristiana sandrana. Nama efatsatono andry manompo. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka amin'ny fiorina ary ampivetranao. Amen. Tompo akademiza moa izahay ianao no manana amin'ny tenana mandrakizay. Amen. Sampana siku lalahady. Ramahatanarivo ritra fitiavana. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka sy amin'ny fotoana ary ampivetranao. Amen. Anamboatranao Jehovah fa manenina miakatra ianao ka tsy nataonao fifaniany fahavaloko. Amen. Sampana sekolanary. Amahery-sao andry ny aina. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana fo. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy amin'ny fotoana ary ampivetranao. Amen. Apetrao analianao rehetra fa izy mianarao. Amen. Sampana sikolanaty. Mambolamonjy veloma. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana fo. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy amin'ny fotoana ary ampivetranao. Amen. Anak sinasan tanahku, aku cinta. Amen. Sampana sekolera. Kamilsan tsy aniavo andriatoavina. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisy koa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka amin'ny fiorina ary ampivetranao. Amen. Fahasoavana amin'ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Sampana sekolanaty. Danaio Julien Leza Condamno. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy
anasana ianao andrenjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra ilay tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampipetranao. Mifalia mandrakariva amin'Andriamanitra hoe izao indray mifalia. Sampana vondrona fototra laika. Ranay vo Julien mihaja Dilana. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny falay masina no hitsofanainao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy ka anasana ianao andrainjana miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka ampiorina ary ampioetranao. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Sampana vondrona fototra laika. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny falay masina no hitsofanainao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka ampiorina ary ampioetranao. Nomenao aina mpinafanainao tananao akavanana manoanay any famonafanainao no mahalehibe ahy. Amen. Sampana vondrona fototra laika. Andriamalala Antonio. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny falay masina no hitsofanainao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampipetranao. Tsy ho avy tsy marina fampanota baibelaka. Amen. Sampana sekola lahady. Sampana de la Kristiana. Mandarina vojo miaina fampo. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny falay masina no hitsofanainao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga atanteraka ampiorina ary ampipetranao. Hoy izao ny amin'ny Jehovah, tomboka ianao tsy misy soana nampahazoana aminao. Amen. Sampana sekola lahady. Randria Mahamanana Ismaela Karmi. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny falay masina no hitsofanainao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho atanteraka sy ampitona ary ampipetranao. Maya sama-sama reto amin'ny mampahiray. Amen. Sampana sekola lahady. Randria Mahamanana Mikaela Libelio. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ny falay masina no hitsofanainao anao sady anasana ianao tsara miaraka aminay amin'ny fanasana. Andriamanitra raisiko izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany atanteraka ampiorina ary ampipetranao. Malaiky azy amin'ny alianao rehetra
Paisno Tawalanano, Amen. Sapana, Secular. Nadim Fidi Boniface. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka no faray masina mitsofa ilay rano sy andraisana ianao isan'ny momba tena Kristy anasana ianao handray anjana miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao ampahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Jehovah hoy turunlah di dunia di utara sampai rasa. Amin. Sampana sekuleran. Bagian itu fancy nama pun. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka no faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba tena Kristy anasana ianao handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao mampahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Inona gataminareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Sampana tanora kristiana zandreo. Soanjaka amin'inona miantso. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba tena Kristy anasana ianao handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao mampahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Maria Maria Santa Maria. Amen. Sapana sekuleran. Rasul Mirina nantinya nafla. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao koa handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana koa. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao mampahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Arang samak sinasan tanah dia oka titian. Amen. Sampana sekuleran. Simbahan Fidi andutaina mitali bintu. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba tena Kristy ka anasana ianao handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Jehovah no mpanjaka tafivoninahitra izy. Amen. Sampana sekuleran. Kavejona ratsinaina tsiosy. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao mampahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen. Misy olona Kristy eo amin'ny vavaka manasa ny zavatra tamin'io eo fatondra vaovaonao. Amen. Sampana sekuleran. Avelo manan'oly ajaina andriana. Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny faray masina no mitsofa ianao sy andraisana ianao isan'ny momba ny tena Kristy anasana ianao handray anjara miaraka amin'ilay amin'ny fanasana. Andriamanitra iray tokoa izay niantsoanao hiaraka amin'izao mampahazavany mahagaga ho hatanteraka sy ampitolona ary ampipeitranao. Amen.
Mitady Jehova dia namanya izy ka manafaka mitahotra rehetra. Amen. Sampana sekolah. Ravel Manatsu Ranja Joserigo. Amenaran Jai Sanzanaka Rampalemas. Nuitsu Paraina Siadesa Yanau Sanbakena Kristi. Anasala Yanau Adenzara Merakam Nayo Kanasanku. Anjemancha escusa yang sonau yang akan sama kasaban maga muatan terkas yang purna air membaca nau am. Ifata orang dan Jehova nufia berapa amen sampai nasi kudarat. Sianya pun naruba. Amenaran Jai Sanzanaka Rampalemas. Nuitsu Paraina Siadesa Yanau Sanbakena Kristi. Anasala Yanau Adenzara Merakam Nayo Kanasanku. Anjemancha escusa yang sonau yang akan sama kasaban maga muatan terkas yang purna ayat becanau a. Izao dia Jehova saja penanjung fifuna bis. Amen. Sampana sekulat, sampana tanura Kristian nasanju. Dalam setelah demasnya dasua ni pada sana itu kata komenda wisam data baca ampuku tamiti Pentecosta yang berpuluh buat. Auga yang sangat setiap bulan ibadah. Kuku demancu. Setelah saya muni mura memau yang naik wanachia mau. Apa cekai wantana nau layu. Diretu kan nauret sai buafi na mafia pa be mas panitin tampo. Ya nauri yang jaman charayo no nyans ka na maizanyans no zanis. Ka yuni fana pa ke ni twecha ni fat kina nau. Ka mamewaz ni ya areta ni amsaki. Nun fana no mas ya nau yang waka anu manasi anatra la tapachomas. Siap itchaz yang faisana mizana kau. Atau mana ni febari, matanzaga ni fununi, siwazuzumzuna ni fanapenani, arianeri ni fitiamu. Au kaificha mafia mlimani za mafunzi, kayasa lalandama baitumbuni ya mfana la maizaki. Arisehuri ya mkeri matagaribe unachia mzokuri zao, uvavu mbena amnipeni, siya mnyasi. Baba kamnau zaitu kuomba umewanai leta ni antusotshani mfiana na Kristiano ibanzana nifanza kana malali zaifa na pana tena nao wanwezana nao enu Israeli la ifamja famjenala Yesu Kristo zana koma na nao kwa muzele wetina imivanga amen amen au kaipete kaya sawa dia lawila fitu na mafundisho ni Ajaifa na sanduku. Devo acumar e
efanasa ritompotsiko zakapona tsisy maso nateo taka rehefa kosita anatena farotomina Analoatenaiko Sini ai ulung bau fau ia lalu aku coba lumbung kami antara kisah yang syukuri jauh Desire Yamanu panalani Miran Elonau Jesu Uwanau mazaki saituri Ripandray ny fanasantompo anjeny fanatenana tanima izay analanao mba tsisy aka ny safivoninahitra dia mipoa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra any antsika mahereza ny tompo amin'ny teny ny faherezana mandiana fifanentsika mipetraka zany ekenareo fa ny anoteleran'ny fiangonana amin'ireny zaza ireto ny fitazana rehetra araka ny fitazana samy tokony atao aminy ka mba hitombony amin'ny fahalalana zao fahasoavan-dehibe iray sy andehan'Andriamanitra izao any ekeny an' Jesosy Kristy mba azo mihery andavany ny asany satana rehetra vonona hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly arahatra ianatra ekenareo fa ny ampianatra azy ny an'izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay atonga azy ho mpandray fanasany toa efa haren'Andriamanitra ny fanikenareo matoky azy anampianareo amin'izao mandraikitra masina nikenareo izao izy fa niety tanterana amin'ny faharenena isika fiangonana mpoiavana dia tokony andraikitra ilaotren'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra raisitsika aokarisika iarainy tsangana ivavaka Andriamanitra raitsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary fitiavanao dia mialomandragariva ny fitiavana ianao salinay izao mididiny Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana Noely tamin'ny Noely ny sakramentany batisa koa mitalao aminao izahay raha eo manantrianay aoka ny fanainao masina Noely asa tanterahanay eto mpanaovan'izao batisa izao rano amelombelany zavaboaritsy ary manasa ny rotony mofo mba ho famantana ny fananjovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny kristiana izao ireto zaza atao batisa reto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampita fimizanakao izy ary ampiraisy endrika aminy no ny asa ny fanainao masina mitarika azy isanandro amin'ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay amen. Raha velon'arivo ny haiko eo aminy zahoanaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva ny tompo amen. Andria maefa amboara fity
Sahoanaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Andria mahefa andraina ity. Sahoanaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Mivavaka faharosotra zay Tompo fahatanteraka ny fanindreto Ray aman-dreny Mimbonainao Jesu Kristy Zanany ka isany voaka ny fanjakanao Andriamanitra. Angatahanay miterizanao ireo zaza ireo ambany fahasoavanao, ampahatra azy hatramin'ny farany ny fiovana aminao Andriamanitra ny Zanaka Fanahy Masina. Ampio ny Ray aman-dreny sady mpianto mba ahazoany manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrihanao. Ombain'ny fahasoavanao Tompo ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny Ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesu Kristy izany. Amen. Izao no fanomezan-Tompo tonona aminareo. Anaka aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao aho ainao. Mandihana Ray aman-dreny malala, dia izao hitombo ao amin'Andriamanitra ny zaza vodavanty. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Feonjava aman'iny no mitarika ny fianakaviana mba kisaonana ampazan'Andriamanitra. Izao ny amana dia miantso ampanajana ny soliterany reto mpandray fanasany Tompo anjeny fanantenana hitondra ny fitegerana. Mbola manonona ny fahasoavan'ny Tompo aminareo ry amana. Hoy soratra masina, mankalaza any Jehova fa asa lehibe ny nataony. Isaia 40:5. Ry ama manara, misaotra an'Andriamanitra isika no ny fahasoavany, izy nanome ny hery sy ny fahendrena ary faharetana karaha-polavana tamin'izao fandraisanay ho mpandray fanasan'ny Tompo izao. Misaotra manokana ny mpitandrina izay nitarika sy miombavaka ary nanome torolalana ara-panahy sy ara-pivezana mandritra ny taom-pianarana. Ny fitarikanao no anisany natakananay ny fitiavan'Andriamanitra ka nitomboana amin'ny faharesenahatra anaiky an'i Jesu Kristy ho Tompo sy mpamonjy anay. Mankasitraka ny tanana ny zadarako niara-ny asa taminao mandrakariva. Misaotra ireo dekona sy tompon'andraikitra amin'ny fanofanana. Tena tsapanay ny ezaka sy fanomanana rehetra nataonareo, tsy kivy tamin'ny fifampiresahana, fikarakarana sy ny fanentana anay ianareo. Misaotra antsika mpianakaviana finoana rehetra manomboka amin'ny biro-piangonana, ny mpihevitra ara, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ny sapanasy ary fikamanana tamin'ny fanohanana sy ny fampaherezana
otoninareo taminay misaona tamin'ny fivavahanareo makasitraka feno ireo ankohonana valy aman-janaka ray aman-dreny iray taposy fianakaviana tapaka sy namana tonga nanotrona sy nongombavaka malay anjara ara-panahy sy ara-nofo ianareo alehibe aminay toy izany atiako riavana ny mijoro vavolombelona eto ankehitriny fa rehefa tapa-kevitra lolo tena ho an'ny tompo ny tenako dia maro tokoa ny fahazarana tsy maintsy mialana ohatra amin'izany ny toromaso maraina sy ny akamona manelo-bavaka teo koa ny fizahan-toetra niseho teo amin'ny fiainana fa rehefa nentina teo amin'ny Jesosy Kristy ireny dia namonjy sy nampanesy izy ka tonga amin'izao fotoana fandraisana anay izao ady nivoaka ampifaniana izay koa mitodika amintsika tanora 15 taona no mihoatra alay aman-dreny mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo mba handiky ary tsy angatakandro vanompo tena fitiavan'Andriamanitra no mbola miantsony antsika rehetra ary misoratra masina manao hoe andramoka izahaho fa tsara Jehova salamo fa 4 andiny favalo voarainay ny fitazana sy ny fampaherezana milaza fa tsy tanjona akory ny fandraisana mpandray fanasana mpandray fatena fanomboana fiainana avao mitohy amin'ny fanompona sy fijonona ho vavolombelona iraisina ho fiainana tokoa izany araka ny voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga ireo Korintiana 4:5 misaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany sy azo tononony Korintiana 4:5 farana ho fanamariana izao fotoam-pahasoavana izao dia fifaliana ho anay mpandray fanasan'ny tompo andian'ny fanantenana ny malolotra fanomezana no mari-pakasitrahana miangavany mitandrina zay voatona anarana mpanazanako sy zay voatona anarana mazava azy mba hoe irosotry azavany indrindra ny mitandrina andriana manana miarosoa ny mitandrina izandrara ramangarivo maloha ny mpamorokira Andriamato Ramarolay mazosoa akasitra ho an'ny fivolana kosa voninkazo velona roa lehibe miampy fandraisana anjara 1,500,000 ariary amin'ny fanamboarana ny tidikamo ho an'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra fiadanana ho anareo amen. Tena riavana ny fisaorana an'Andriamanitra ny fahatotsan'ny fampiarana katekomenina 420 ka nahatongavana tamin'izao pentekosta izao efa natalovana teo amin'ny andro ny akarana misaotra ireo mpiara-miasa rehetra miara-miazakazaka tao anatin'izany taom-pianarana izany ao ianareo voamerany am-panahy ao ianareo ray aman-dreny katekomenina efa tonga mandray fanasan'ny tompo andian'ny fanampiarana ankehitriny ao ianareo mpianatra mpiomana ho mandray fanasan'ny tompo 7 mianadahy ary eo indrindra ny mpitandrina mizadrara mpiara-miasa izay nifanotrina hatrany tamin'ny fanomanana ireto zanaky ny fiangonana ireto dia misaotra ny amin'ny fahatsarovana nomenareo ny tompo amafity dia manamafy koa ny fiantsona izay efa notonony ny andian'ny fanantenana teo misokatra amin'ny alahady ho avy izao 15 jona raha sitrapony tompo ny taom-pianarana 5 anomboka amin'ny valona sasany zany
mivantana vetrany eo amin'ny akany izay natsiaro ny antsony tompo ka mamary zany amin'ny fanetretena sy amin'ny fifandina. Nahoana moa ny 5 taona no antsony ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny tena ny zanaky ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Itaony no anombohan'ny fahasarotana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary tia alohanantsika ray aman-dreny ny fiangonana amin'ny ara-panahy nefa tsy ara-panahy ihany fa ara-tsaina sy ara-batana koa. Azahoany ny taranaky ny fiangonana sy ny taranantsika isan-tokantrano mba hijoro tsara ka haresy ny rehaka izao tontolo izao dia androso tsy hevitra amin'ny fanokonany tompo ary aharitra hatramin'ny farany. Na izany azy tsy misy tratra ovino. Na firy taona isika na firy taona 12 taona no miakatra dia ataony tompo manako ampotitsofitsika ny teny manao hoe mangataka aminareo ary lalàhy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrак'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Tsy misy ny tratra ovina riavana. Hitanareo teo fa na dia betsaka aza ny tanora ny roso tamin'ny fanoratena ka noresina ho mpiodatabatra ny tompo ka ny nelanelany tany dia misy olona tena efa zoky olona na 11 taona mitehaka ny 70 taona mbola nahatojo ny ataona ihany. Dia aza mitareidretra amin'io raha mihain'ny fotoan'Andriamanitra isika aza manamafy ny fontsika. Raha sitrapony tompo dia hikatona ny 17 Jolay izany fidirana amin'ny katekomena izany azahoana mandamina sy mandrindra ny taom-pianarana mandra-pahatonga ny fandraisana andro ny akarana sy pentekosta 20 amboan'ny vindray raha mbola tsy avy. Dia mankasitraka antsika rehetra izay tonga ny farotraka amin'ity fotoana ity mialatsiny amin'izay tsy fahatombana teo amin'ny fandraisana antsika arak'izao fahitanantsika mipetraka eny amin'ny toetra izany. Ny tompo ndraiky hitahirantsika amin'ny fahasoavany ao amin'ny fanahizy. Amen. Mivavaka isika. Tompo hoe isaoranay ny anaranao ny amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao rehetra tobakao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao izay ny amin'ity andro androany ity indray. Azonay ny ombona teto amin'izao tempolinao masina izao. Isaoranay ianao ny amin'ireo mpanomponao nanavany fanoratena ny teo anatrehanao. Mangataka aminao izay tompo ny tehirizanao azy ireo mandrakariva eo ambany fahasoavanao mba ho marina ny fanolorantenany. Mangataka aminao izay tompo ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Isaoranay ianao izay efa nitantananao ny fiangonana tamin'ny lasa rehetra ary mbola hitantananao izany fiangonana izany amin'ny ho avy indrindra koa. Mangataka manokana izay tompo ho an'ny fiomanana ho amin'ny sinoda lehibe amin'ity taona 2022 ity. Fanay masonao meteza hiasa ianao ka handrava izay rehetra hevitra-tsy Satana. Tsy hatanteraka izany fa indrindra misy sitrapona ho Andriamanitra irery ihany no tanteraka ao anatin'izany. Fanapahan-kevitra rehetra raisina ao anatin'izany sinoda lehibe izany iny dia mba ho araka ny sitrapona ao Andriamanitra. Mangataka izay ry tompo Andriamanitra eo amin'ny firenenay. Sinanay aminao izay mety mendrika ny fahalemena rehetra. Niangatahanay tompo dia miasanao ka handravanao. Niasamatin'ny Satana rehetra anjakanao amin'ity nosy mahalalana ity. Ifonanay tompo ho an'ny mpitondranay isan'ambaratonga hatrany amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'ny isam-pokotany avela hoelika tompo amin'ireo fo. Ary angatahanay ianao hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka nonotsaina azy ireo azony mitondra sy mitantana ny firenenay araka ny fitrabonany. Mangataka aminao izay ry tompo ho an'izao fiangonana izao izay ametrahanao anay. Isaoranay anao izay efa nombaran'ny fiangonana tamin'ny lasa. Mangataka izay ny amin'ny asa rehetra izay hoenao ho tanteranay. Tafimiherim-panahy aminao izay azonay mahatanteraka izany. Mangataka aminao izay ny rahanao miasa aminay satria manaiky fitaovana eo am-pelatananao hahatanteraka ny asanao izay.
Umewanai kuitumana rehetra zay mahatanteraka ireny asanao rehetra ireny. Mangataka manokana izay ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonana izay nomenao hiasa hikarakara ny fanahina eto amin'ity fiangonana ity. Tafimiherim-panahy avy aminao tompo, ampahirezy mandrakariva ny anjara fanompoana efa niantsonao sy ny fitianana. Enao no momba sy tahiry azy ireo mandrakariva amin'ny ho avy rehetra izay mbola omenao, azon'izy ireo mahatanteraka ny zara fanompoananao. Mangataka izay ho an'ny mpampiangonana sy ny dekony, ny olona rehetra, raha ho ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ampahirezy mandrakariva ary tompo azony miatrika ny adiny sy andraikitra izay efa niantsonao sy ny fitiananao. Enao no hitahiry azy ireo mandrakariva izay fiangonana manontolo tafahompona ao anatin'izao fanompoam-bavahana izao. Enao no momba anay miatrano, enao no hitahiry anay eo ambany fahasoavanao. Enao no handrotsaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Mangataka izay ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ataovy mahajoro Jesosy na dia amin'ny androm-pahazazany sy ny androm-pahatandrany azy mba ho mendrika ny mahazanakao azy ireo izy ireo. Dia ankina eo am-pelantananao no avin'izy ireo sy ny fiainany manontolo. Enao tompo hatanteraka izay rehetra heverinao mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, satria na dia mbola tsy mangataka akory aza ny vavakay. Dia efa fantatrao sahady izay tokony ho anay, tanterao aminay izany araka ny hampenindra fonao sy ny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana ny vavakay. Tsy ampimbonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarina anay manao. Rangaresaka momasina ny anarana, motonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka anay. Amin'ny famanana izao fampivavahana tapany voalohany izao isika iavana misaotra an'Andriamanitra ny fomba antsika tamin'ny herin'ny fanahy masina. Manasa ireo mpandray fanasany tompo rehetra avy amin'ny fiangonana samihafa vonona am-poam-panahiny madio ampo hiatrika fanasana masina miaraka amin'ireo mpandray fanasany tompo andiany fanampenana. Mitsangana ary anao mihira volanitra miavony tsodrana. Yeah.
amin'ny finoana ny tsodrama tolotra amin'ny anarany. Mitaky anareo ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavana aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra ireliano ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahymasina. Ny fanasan'ny tompo manambara ny fanatrehany sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny endrika efa-maso sady azo tsapahitanana. Mitsangana asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Hoy Jesoa, indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho hiara-misakafo aminy izy amiko. Mivavaka isika. Fantatra efa tompontompo sy mpanjaka mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary mamevonahitra anao isan'andro isan'andro, ny anjely tromby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ary martyra sy ireo olomboavitra efa sambatra ny aminao. Favelao reny feonay mba hiombina amin'ny feon'izy ireo, misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahitra ao ny tany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Antema voalohany. Teny anorenan'ny fiangonana izao sakramenta masina izao, fa i Jesosy tompo tamin'ny nialin'injana madiana azy dia nandray mofo, rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso, hano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity anareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-kely. Izao no atao fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Aoka hitsangana isika hivavaka. Ry tomponay any an-danitro, indrehetra izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay. Miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ko mba fenoy ny voninahitra ao tompo izao fanaty-pisaorana izao. Tahio tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo ho endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka, naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tomponay any an-danitro, aoka hiasa amin'ny fanainao masina, amasino ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy, amasino ny kapoaka mba hanambarany ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay anie ny fanainao masina, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanainao masina no harinao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsotoa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompo izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika,
fa samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompo, ny rano ny fanekena vaovao nalatsaka ho antsika. Iombona mivavaka fanetretena ny kira isika. Jesosy Kristy Tompo hoe andeha fa efa voatra avokoa ny zavatra rehetra.
raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovana. Hoy Jesosy Kristy, sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-kelo. Izao no atao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamarana izao fampovavana fandraisana fanasany tompo izao amin'ny fifaliana amin'ny fofeny fankasitrana ny tompo isika riavana. Mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano dia ny hira fahatelopolo amin'ny dimanjato amin'ny feo fifoazana aorian'izany afatra sy tsodrano izany. Izao no afatra tonona ho antsika vao avy nandray ny fanasan'ny tompo. Voasoratra hoe ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Raiso amin'ny fahatokiana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Amen.
Hoan'Andriamanitra ileriany ny voninahitra amin'ny anaran'indray sy ny zanany ary ny fanamasina